vonona hoe ahoana zany vonona zay lahatra zany ampiasany hoe lalàna démocratie zany zao zavazao tsy anakorotana zay fa lahatra aneo zany hoe tsy mety zao atao fitondram-panjakana zao zany Olom-pirenena te aneo hevitra tsy manaiky ny fahantrana misy ny malagasy ankehitriny izay izy rehetrarehetra. Misy angela olona tena fa matiny fotsiny raha ohatsy tsika raha dimanjato hitatsika zany hitatsika fa misy angela olona tena fa matiny fotsiny zay ny atereka le kapokofa dimanjato ampisa zay zao hiakatra koa ny vidindisinana tsy hoatsy fa dira fotsiny angela izy maneo hevitra anao Ny lehibe ny CIRGN teto Antananarivo no nilaza fa tsy nahazo alalana ny hetsika noho izany tsy maintsy ravana ary tsy maintsy samborina izay mitarika azy. Ny Général Florence Rakotomanina mihitsy androany no nidina tety nanatanteraka ny asa. Dia tapaka fa tsy mahazo lalana ny olona hitarika an'ity hetsika androany ity. Izay atao amin'ny état-major mix opérationnel ny faritany zay dia manandraikitra fanatanterahana izay hevitra tapaka atao amin'ny OMC izay. Tsy tontosa araka ny tokony ho izy ny diabe no kasaina ho tanterahana androany tety Vasakosy hatreny Anosy. Ireto olom-pirenena ireto izay nanantena ny ilaza ny heviny manoloana ny fahantrana mahazo ny malagasy ankehitriny. Mbola nandalo fotsiny ny fiaran'ny Alara Marsan no najanony ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny EMO. Resaka fisavana carte grise ny fiara no antony. Ahoana? Karaba monsieur le président. Zany tsy mijanona. Carte grise zafady. Carte grise zaty izy zalahy. Zaty fa aza manao zay loha zay tsika. Aza manao zay loha zay tsika ao. Zafady. Zaty antalo. Za antalo manalo. Fantatra Andriamatoa Alara Marsan tsara tamin'io fotoana io fa izy no tena nitadiavina reto mpitandro ny filaminana reto. Ny aloha io teny Vasakosy io nandalo teto Antanimena Andriamatoa Alara Marsan afaka ny fampiresaka farany tampanao gazety nambarany ny tsy fisian'ny demokrasia eto amin'ity firenena ity. Be naparitaka zareo tary ambany tary izay teo eto Vasakosy. Zany hoe mazava ho azy zany fa lasa ny demokrasia eto Madagasikara tsisy tsony. Zay le izy zao. Zany hoe namerina ny toetra taloha indray ny fitondrana ankehitriny. Io ne tsy hoe fihetsehana io na inona fa dian'ny olom-pirenena io na ny fitarainany amin'ny fitondrana fa mahantra loatra amin'ny malagasy fa tapidalaka le tanteraka. Nandritra ny fisamborana n'Andriamatoa Alara Marsan nisy ny mpanao gazety izay vao ambana basy. Niteraka ny fahatezeran'ny mpanao gazety rehetra ny asa nandritra ity hetsika tety Vasakosy ity zany. Ah,